Mandrapatsika tsirairay avy tratranyity androany ity ary handinika aloha hevitra manokana isika mandritra ity herinandro ity dia lailo teny manao hoe aniza marina mo aho an'Andriamanitra sa any Satana. Androany no andro voalohany ao anatin'ny andro dimy handinintsika n'izany lohahevitra lehibe izany. Melohan'izany anefa dia tiako ny tondram-bavaka mba hitiran'Andriamanitra tsehatra amin'ny fahazahoantsika n'izany teny izany hivavaka antsika tompoko. Andriamanitra tompona be fitiavanao, misaotra anao izay menao fotoana ahafahana hiaino ny teninao amin'izao fotoana izao. Meteza mendrafo aminay, meteza mela ny elokay, ary aoka ianao mihitsy no hiteny aminay amin'ny alalan'ny mpanomponao izay hitondra an'izany teny izany. Meo anay fanahy masina anao ary hitarika anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Aniza marina mo aho an'Andriamanitra sa any Satana. Ny jerevantsika androany zany dia hoe an'Andriamanitra aho, an'Andriamanitra aho. Tady ity ry havana fa noforonon'Andriamanitra olombelona aho, noforonon'Andriamanitra olombelona ianao. Ao amin'ny Genesis toko voalohany andininy enina amby roapolo sy andininy fafito amby roapolo dia zao voalazany. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika amorona olona tahaka ny herintsika araka ny tarehintsika, ary aoka isanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra no namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Noforonon'Andriamanitra ho olombelona zany tsika fa tsy noforonony ho zavatra hafa. Dia ny fomba namoronany azy dia fofotany nasiana fofonena mahavelaraka. Volazany Genesis toko faharoany andininy fahafito. Noho izany ry havana, aoka ho tsapanao fa kay ianao, kay izaho tena asa tanan'Andriamanitra, tena an'Andriamanitra, tena noharen'Andriamanitra. Ary sahy izy miteny aminao ty androany ity fa hoe ianao. Itsika zany raha miteny hoe an'Andriamanitra, Andriamanitra zany miteny mazava tsara amintsika amin'ity androany ity hoe ianao. Raha mamaky tsika ao amin'ny bokin'ny Isaia, ao amin'ny bokin'ny Isaia toko raika amby efapolo ka ny andininy valo ka hatramin'ny andininy telo ambin'ny folo dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry Israely mpanompoko. Dia zao no iangaviako anao. Ilay teny hoe Israely na ilay teny hoe Jakoba dia soloy ny anaranao. Ohatra hoe Rakoto Jean dia hozy ianao hoe ao amin'ny andininy fahavalo dia hoe fa ianao kosa ry Rakoto mpanompoko sy Jean izay nofidiko. Dia toy izantsika ilay teny. Ianao izay efa notantanako avy tany amin'ny farany tany ary nantsoko avy tany an-tsisiny ka nilazako hoe mpanompoko ianao, efa nofidiko ka tsy mba nariako. Dia amin'ny andiny fahafolo manome toky antsika izy hoe aza matahotra ianao fa mombanao aho, aza mierikerika foana fa izaho no Andriamanitra aho. Mampahery anao aho sady mamonjy anao, mitantana anao amin'ny tanana kavana amin'ny fahamarinako aho. Indro homendra sy angahy izay rehetra tezitra aminao, ho tsinitsinina izy, ho levona izay miady aminao, ho tadiavinao izay mifanditra aminao, fa tsy ho hito anao ary ho tahaka ny tsinitsinina sy ny zava-poana izay miady aminao. Dia zao no lazainy ao amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo mazava tsara hoe fa izaho Jehovah Andriamanitrao no mitantana ny taninao kavana, dia ilay manao aminao hoe aza mampitahotra, izaho no hamonjy anao. Andriamanitra mihitsy zany no miteny hoe ianao, no tantanako anao. Efa mazava tsara ny amin'ny andininy fahasivy ery hoe no tantanako avy tany amin'ny farany tany. Taiza ny farany tany efa nalehanao?
mety efa misy zavatra nandosiranao na efa lavitra be mihitsy anao nandao an'ilay mpamorona anao, nandao an'ilay Jehova izay natonga anao ary tongotra aman-tanana sy ary vatana, dia hoy izy aminao hoe iaho anie no mitantanao avy tany amin'ny farany tany ianao no nalako e. Ary azy ianao fananany zany ianao. Dia tohizan'ilay izy nantsoiko avy tany an-tsisiny, mbola tsy vita ny tantana avy dia nantsoiko rakoto azy ianao avia Jean, ianao andeha ty Andriamanitra mihitsy no miantso anao. Tsy fantatro zay farany tany zay efa nalehanao nandaozanao an'Andriamanitra. Tsy fantako zay nangalanao sisisiny tany. Io moa rehefa misy zavatra manjoa amin'ny fiainana dia matetika antsika olombelona manao an'izay hoe aleo aloha maka sisiny kely, aleo aloha mandeha mandao kely. Zay no alaozantsika Andriamanitra, nandeha nanalavitra n'Andriamanitra isika dia nitantanany avy any, nantsoiny avy any, satria hoy izy hoe ianao, izaho no mamonjy anao, mpanompoko ianao, hoy Jehovah Tompo aminao. Nanao fanambarana lehibe zany Andriamanitra hoe ianao. Dia izao mifantenena mipetraka. Raha ohatra zany Andriamanitra milaza aminao amin'ny fomba ofisialy, hoe déclaration officielle hoe ianao, dia tokony hatsapa koa zany ianao hoe tenan'Andriamanitra. Na raha mbola tsy mahatsapa ianao dia mametra-pantony hoe ahoana zany ny fomba, ina zany ny fomba rehetra ataoko hilazako aminy, hanehoako aminy fa tena azy tokoa aho. Dia ianao zany no miteny an'izay hoe ahoana ny ataoko mba hanampirofoko fa an'Andriamanitra marina. Dia misy ohatra vitsy ihany no andeha ambarako aminareo. Ohatra ho fa tenan'Andriamanitra ianao dia zao: ny anam-porofona fa mifankatia, ny anam-porofona fa mifandray tsara ny olona anankiroa dia mifampiresaka. Andriamanitra dia mandeha miresaka amintsika izy amin'ny alalan'ny Baiboly. Itsika koa zany tokony resaka aminy, mandray ny teny avy aminy amin'ny alalan'ny Baiboly. Dia izao vakiony Baiboly tenin'Andriamanitra io. Ianaro hoe inona ny voalaza ato anatin'ity Baiboly ity dia iaina anao, satria azy ianao, azy aho, mpanompony ianao, mpanompony aho, dia ampiaro izay rehetra voalaza ato anatin'ity teniny ity, satria azy ianao. Ianaro tsara. Ozy ny voalaza atao amin'ny bokyny Apokalipsy. Bokyny Apokalipsy toko voalohany ka ny andininy fahatelo. Apokalipsy toko voalohany nandininy fahatelo. Dia izao voalaza aminaran'i Jesosy: samba ilay izay mamaky sy ny mihaino ny tenyity faminaniana ity, ka mitarina izay voasoratra ao anatin'ny fahatombotra ny andro. Dia zany amaky ny ten'Andriamanitra tsika, sy fiaino izay lazainy itsika, ary hitandrana hoe hampiatra izay rehetra tenenin'Andriamanitra amintsika, satria azy isika. Ry havana malala, Andriamanitra mihitsy zany no miteny aminao amin'ity androany ity hoe azy ianao. Ary raha jerena ny tantaram-piainantsika tsirairay avy, dia tsy misy an'izany hoe manan-tantara hoe tsara be, tena tsara hatrany am-boalohany ka hatramin'ny farany tantarantsika io. Samy manana tantara ratsiny isika, samy manana ny fiovany ho nanana tantara tsara isika tsirairay avy. Ny tian'Andriamanitra hatao zany eo amin'ny fiainanao dia ny hanovanao, hatsapanao hoe azy ianao, ary hatsapanao fa hoe mitahy anao izy. Raha mihaino tsara ny feony zany tsika, raha mitarina izay lazainy itsika, dia ho tonga amintsika izany fitahiana izany. Anteny ovaka itsika ny voalaza atao amin'ny bokyny Deutéronomia. Bokyny Deutéronomia toko 7:20 ka ny andininy
voalohany ka hatrany amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Ny famintinana an'io dia zao hoe inona no tian'Andriamanitra hataon'Andriamanitra aminao satria zanany ianao dia ny fitahiana izany. Fa ny zavatra angatahany aminao fotsiny dia zao hoe aoka hahay ifandray aminy ianao. Vakio ny teniny hainao tsara zay lazainy ary ampiharo sy tandremo zay asainy ho totosaina. Zao mivolaza amin'ny Deutéronome 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mihaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra zay nandidiako anao anio, dia sandratra Jehovah Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao. Teneniny mazava tsara, raha mihaino ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, izany hoe tena mifandray amin'Andriamanitra ianao, dia teneniny amin'izay manoko amin'ny andininy fahatelo, ho tahiana ianao an-trano, ho tahiana ianao any an-tsaha, ho tahiana ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiomponao dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Biompy ianao tena ho tahian'Andriamanitra zany ny fiharianao. Dia toy izany, ho tahiana ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Rehefa mandeha miantsena ianao dia Andriamanitra mihitsy miteny hoe ianao, zanako ianao, ho tahiako ny panienao, ho tahiako ny bazary zay ataonao. Mety ho zanako, izany no nitarika anao avy any amin'ny sisiny, miantso anao avy any amin'ny sisiny, nitarika amin'ny tanakavana famarinako aho, kely ny vola hoentina miantsena. Asa matahotra anao zany no hamonjy anao. Ho tahiako ny haronao. Vola kely ny entinao ny antsena, fa feno ny bazarinao tonga ny antsena miferinao an-trano. Dia teneniny mazava tany mbola toy izany izy hoe sy ny vilia fanaova-mofonao. Iny vilia fanaova-mofo no entiny ilazana ao anatin'ny Baiboly hoe ny vilany, ny kokoty. Ho tahian'Andriamanitra hatramin'ny vilaninao, tsy ho diso sakafo ny fianakaviana, tsy ho diso sakafo ny mpianakavy sy ny mponompon'Andriamanitra. Ry havana, vakio ny tenin'Andriamanitra, ino izy lazaina amin'ny tandremo izay asainy tandremana. Dia toy izany amin'izay, ho tahiana ianao raha miditra, ho tahiana ianao raha mivoaka. Ho atody Jehovah ho resy eo ny lohanao, ny fahavalonao zay mitsangana iady aminao, ka ny lalana iray no ivoahany anatony anao, ny lalana fito kosa no handosira ny ala eo anoloanao. Dia zareo tsara andiny fahavalo hoe handidy ny fitahiano aminao Jehovah amin'ny fitoeram-baranao sy izay rehetra atao amin'ny tananao, ka hitahy anao izy any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ho anao, ao amin'ny tany misy anao io. Tsy ho diso sakafo ao amin'ny fitoeram-baranao. Andriamanitra no teny an'izany Jehovah no milaza an'izany dia teneniny mazava tsara eo. Ny asa amin'ny tanao, ho tahian'Andriamanitra ny asa amin'ny tananao, mpandrafitra va ianao, mpivarotra va ianao, mpanao taozavatra va ianao, Jehovah mihitsy no miteny ho tahiko zany. Izany asa amin'ny tananao izany, handidy ny fitahiana ho aminao aho Jehovah. Dia andininy faharaka ambin'ny folo, ary atao Jehovah manana ambiampy, ary atao Jehovah manana ambiampy izay hahasoanao. Dia nateraky ny kibonao sy nateraky ny biby fiomponao ary ny vokatry ny taninao, ny fambolenao zany hataon'Andriamanitra, ny fiompinao hataon'Andriamanitra voatahy, ny zanakao ho tahian'Andriamanitra. Ho voan'i Jehovah ho anao ny lanitra trano fitehirizan-tsoa, handatsahany ranon'olana amin'ny tananao amin'ny fotoany sy hitahiany ny asa ny tananao rehetra. Matetika sika mpanao asa tanana dia matahotra. Eto zany dia indroa miverina mihitsy ny hoe handidy ny fitahiany Jehovah amin'ny asa tananao, handrotsaka ny fitahiany Jehovah amin'ny asa tananao. Asa matahotra ianao, avy amin'ny Jehovah ny talenta, azy ianao
ho tahian'i Jehova. Izany ny asanao. Izany. Dia zao no amaranany azy. Ao amin'ny andininy telo ambin'ny folo. Hataon Jehova ho lohany ianao fa tsy ho rambiny, ary ho ambony tokoa ianao fa tsy ho ambany. Dia averiny amin'izay ilay fomba fifandraisantsika aminy. Raha mihaino ny didin'i Jehova Andriamanitra ao izay andidiana anao anio, ka mitarina sy manaraka azy. Ry havana, ny amantarana fa mifanaraka tsara ny olona anankiroa dia manaja izay lazainy anankiray sy izay fipetrapetraky ny anankiray ny anankiray. Da tsy hoe didy izao tsy mahazo manao an'izao, ka rehefa manaraka an'iny dia voahaja zay le fipetra. Ka eto zany Andriamanitra dia efa nametraka mazava tsara hoe mitanina ny didiny, izany hoe mihaino izay lazainy, izay inona ny zavazava rehetra asainy ho tandremana, dia tandremana daholo izany, ary dia ho tonga aminao izany fitahiana izany. Ry havana maraha isa amin'ity androany ity dia mazava ny ten'Andriamanitra, mazava ny valiteny fa an'Andriamanitra ianao. An'ilay Jehova mpamorona ny lanitra sy ny tany ianao. Ary na dia efa nandeha amin'ny lalana nanalavitra azy aza dia efa notantanany avy any. Na dia efa nakasisiny noho ny toe-javatra maro aza dia efa nantsoiny avy any, ary teneniny hoe ho tahiko ianao, ho tahiko hatramin'ny fiainanao amin'ny antsipiriany indrindra. Ry havana malala, an'Andriamanitra ianao. Andehantsika hiaraka hivavaka amin'ity androany ity, tondra mavaka an'izany fanapahan-kevitra sy ny fahatsapana hoe an'Andriamanitra zany ianao. Hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra Tompo, misaotra anao noho ny hafatra lehibe nomenao anay, fa kay anao izahay, kay nantsoinao izahay, kay notantananao izahay, ary vonona ny hanome fitahiana, vonona ny hanome ny fahasoavana rehetra ho anay ianao. Tompo, mety samy manana ny olana mianjady amin'ny isam-batan'olona, mangataka aminao ny tenako ankehitriny mba hamahanao ny olana ka tsy hanalavirana ianao intsony, fa hanoloran'izy ireo ny tenan'izy ireo ho anao tanteraka. Izy ireo izay noharianao, izy ireo izay notantananao. Ray malala aoka ianao no handrotsaka ny fahasoavana, handrotsaka ny manana mbiampy amin'ny tsirairay avy izay manaraka an'izao fandarana izao. Izany vavaka izany dia tononoko sangatako amin'ny anaran'i Jesosy irery. Amen.